Taona manaraka zany dia ny mikasika ny andro lanitra. Ny andro lanitra moa zany afaka araka ny resahantsika amboniambony amin'ny eritreretin'ny rehetrarehetra hoe toerana anankiray tsy afaka hanariana fako intsony hoe feno andro lanitra. Fa nanao étude moa zany ny SAMVA dia ny andro lanitra dia afaka mandray ny fako ny Antananarivo renivohitra mandritra ny 5 taona. Izany anefa tsy ho tanteraka raha tsy misy programme anankiray izay miaraka aminy, dia ny valorisation ny déchets ireo ka ahena au maximum mihitsy ireo fako ao andro-lanitra ireo. Izany hoe isika moa zany amin'izao fotoana izao efa manao an'ilay hangara anankiroa projet pilote 3 mois izy io nanaovana azy, dia izy zany ny transformation les déchets ou compost dia ny anankiray ou en pavé plastique. Izany rehetrarehetra zany anisan'ny tena atao hoe vina goavana satria rehefa vita io izy eo dia mety hisy koa investisseur izay exploité zany ny andro-lanitra miaraka amin'ny SAMVA zany. Tazana zany dia efa resahako teo moa hoe ahena ny fako dia mbola afaka manary fako eto andro-lanitra izy, satria rehefa nijerevana tokoa dia volana maromaro izay dia natao ny aménagement ny andro-lanitra, nisy ny méthode entina tamin'izany dia nitondra vokany tokoa zany ankehitriny zany. Ny fitaovana fanasarana dia maniry, ary izay mifaniriana hoe anana ny fitaovana ny SAMVA. Efa vita koa ny projet anio efa teo ahako dia ho atolotra moa zany ho amin'ny ministre ny de tutelle anay zany, ny ministère de l'eau, l'assainissement et l'hygiène zany, dia entina moa zany amin'ny ambaratonga rehetra ny sotronisy. Tena taraiky be tsika kanefany mila vola daholo moa zany, mila investissement zany. Ary zay nataon'ny SAMVA tsy hoe fankalazana 20 taona fotsiny dia hanao fety isika, fa raha ny tena marina dia hoe andao aloha pahalana ny vahoaka, inona ny tena asan'ny SAMVA izay irinay ny atongavany vahoaka Antananarivo misy moa zany itsika ny journée porte ouverte hatramin'ny sabotsy. Ary fotoana anankiray zany zao fety zao hoe hanamarinina hoe andao hiary isalahy amin'ny fanadiovana ny tanàna, andao hiary isalahy mba ho Antananarivo renivohitra madio. Mianatin'izany isika vahoaka tsy vaky fohy zany, dia ampianarina tsikelikely ho an'izay mbola tsy mahafantatra ho inona moa zany atao hoe fadiovana izany, dia afaka hitantsika zany anatin'ny misy tanintsika moa zany ato amin'ny DLC. Raha ny fandehany aloha tsy misy hoe akory hoe olana zany sedra ny SAMVA. Ny olana dia ara-bola fonctionnement, fa ny fitaovana dia efa mifampiresaka tamin'ireo partenaire zay miara-miasa aminay, dia efa samy napetraka hoe reto avy ny cahier de charge ilainay ahafahana manatanteraka ny asa Antananarivo amin'ny fakana ny fako zany, dia io fa milamina ka.